tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dio amin'i Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James. Ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Ry namana sy tapaka isika rehetra izay manaraka ity fandarana ity, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo indray ny tenako, ary dia faly ny hiaraka amintsika anohizantsika ny dindinika ara-tsoratra masina. Ny lohateny ny toriteny izay rahantsika manaraka androany dia manao hoe ambany ny fahasoavana fa tsy ambany ny lalàna. Inona indray ireny tian'Andriamanitra ambarana amintsika ny amin'izany? Andeha hoentsika mbavaka izao dindinika izao, ary aoka ny fanahin'Andriamanitra no hanokatra ny fo sy ny saintsika mba hatakarantsika izay tiany ambara. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavana any an-danitra, ianao ilay tompon'ny zavatra rehetra, mpandahatra ny zavatra rehetra, no antsoinay sy derenay ankehitriny raha mbola manana izao fotoana izao indray zahay, azahoanay miara-mianatra ny teninao. Tianay Andriamanitra ny hovovela heloka eo anatrehanao, koa dia mamindra fo ary mamelany helokay, aoka ny fahamarinanao izay omenao anay maimaim-poana ao amin'i Kristy Jesosy no atafinao anay rehetra, dia apetraka eo am-pelatananao Jesosy Tompo izany vavaka izany. Amen. Ry hava malalisa ny hitantsika tany aloha ny mahazava-dehibe ny didin'Andriamanitra izay fanehoana ny toetrany. Hitantsika ihany koa ny momba ny sabata sabotsy izay nahafantarantsika fa io andro io no andro izay nomen'Andriamanitra hitsaharana, ho hamasinina, hiderana azy, hankalazana azy, kanefa dia noho ny herin'olombelona dia nafindra ho amin'ny andro alahady izany sabata ny Jehova izany, izay ny rahantsika nanaraka teto fa tsy avy amin'Andriamanitra velively izany fanovana ny andro sabata ho andro alahady izany. Dia misy miteny ny olona hoe ka inona moa dia mahazava-dehibe loatra n'izany sabata izany? Raha mifidy andro anankiray ny olona, na lahady io, na latsinainy, na talata, hiderana n'Andriamanitra sy hankalazana ny anarany, isaorana azy, inona moa no maharatsy an'izany? Ry hava malalisa ny izany indrindra no resantsika ny aminy hoe tsy ambany lalàna isika fa ambany fahasoavana, ary andeha hovakitsika mihitsy ilay ao amin'ny Romanina 9:1-4 izay andininy fototra ialan'ny torotenitsika androany. Romanina 9:1-4 manao hoe, vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo, fa tsy hanan-kery aminareo ny ota, satria tsy mba ambany ny lalàna ianareo fa ambany ny fahasoavana. Inona ny tian'Andriamanitra ho lazaina amin'izany? Hoe fa tsy hanan-kery aminareo ny ota. Nga misy hery manokana nanan'ity ho fahotana ity? Dia ahoana raha manana ny hery mangeja antsika ve ny fahotana? Satria tsy mba ambany lalàna isika fa ambany fahasoavana. Dia inona koa ny hevitrany hoe tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana? Andeha ho jerentsika tsirairay ireo zavatra anankitelo
zay manandanja mifampiankina izay everiko fa zava-dehibe mihitsy ny ahafantarantsika amin'izany. Ny tapany voalohany amin'ilay fehezanteny dia hoe tsy hanan-kery aminareo ny ota. Fa inona moa ny atao hoe ota? Ary nahoana izy io ny hoe manana hery? Ao amin'ny Jaona voalohany 3:3-4 dia mazava ny fanambarana hoe izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Mazava zany eto fa ny atao hoe fahotana dia fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Ny zavatra tokony ho fantatritsika dia izao, ny fahotana dia nisy fiandohana. Raha mamaky ao amin'ny bokin'ny Genesis tsika ka ny 7 dia nahita ny tantarany amin'izany hoe i Adama sy Eva dia nanaiky ny tolo-kevitry Satana zay tao anatin'ilay menarana, dia nihinana ny voankazo efa norarahan'Andriamanitra tsy hohanina, dia nanomboka teo ny antsoina hoe fahalavon'ny olombelona. Rehefa nandika ilay didin'Andriamanitra izay napetrany tamin'izy ireo hoe aza mihinana mihitsy ny voankazo, eo ampovoan'ny sa eo ianareo, aza manandrana azy mihitsy, dia tafiditra ny antsoina hoe fahotana, satria nandika nylay tenin'Andriamanitra reo razambetsika voalohany reo, i Adama sy Eva. Satana no nanosika azy ireo, namindefa ny fakapanahy tamin'izy ireo, ka dia lavo ireo razambetsika ireo. Ao amin'ny Romanina 5:12-14 dia mazava koa ny fanambarana hoe koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao. I Adama zany no resahana eo, i Adama sy Eva, ary ny ota no nidirany fahafatesana, ka nahatrahatra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Vokatr'ilay fahotany Adama sy Eva tany am-piandohana, ilay olona anankiray moa zany Adama no resahana solontenan'ilay razambetsika, dia ny taranak'olombelona rehetra lasa nandova izany fahalemeny Adama izany, nandova ny fahafatesana, ary dia voalaza eto fa samy nanota izy rehetra. Rehefa dinihana zany ity hoe ny fahotana, voalaza eto hoe tsy hanan-kery amin'ny ota, aminareo ny ota, dia tsara koa ny hanazavatsika hoe inona moa ty le hoe tsy hanan-kery. Rehefa nojerena ny dikateny fototra amin'ny teny grika dia ilay teny hoe kuriosei no handikana le hoe hanan-kery. Io teny hoe kuriosei io zay misy anarana avy amin'ny koa hoe kurios, zay midika hoe tompo na mpanapaka. Ary azo lazaina zany fa lay fahotana, lay ota, dia toy ny hoe tompo manapaka izay mifehy, mangeja, manapaka ny fiainan'le olona. Rehefa jerena koa amin'ny teny frantsay dia vao mainka manampy antsika ny hoe lay teny hoe kurisei, hoe pouvoir izy amin'ny teny frantsay, amin'ny teny anglisy dia hoe dominion. Zany hoe lay hoe tsy hanan-kery ny ota zany dia azo lazaina hoe tsy hanana fahefana, tsy hanapaka intsony ny ota, tsy hangeja intsony, tsy ho tomponareo intsony ny fahotana. Ary Jesosy moa dia nilaza hoe zay rehetra manota dia andevon'ny ota, dia azo lazaina koa zany hoe tsy hanandevo anareo intsony ny fahotana, satria ahoana?
dia eo zany le toy n'le fehezanteny faharoa hoe satria tsy ambany lalàna ianareo fa ambany ny fahasoavana. Hay zany rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy isika ka ao ambany fifehezany dia tsy hanana fahefana, tsy hanapaka, tsy hangeja, tsy hanao antsika ho toy ny mpanompony intsony ny fahotana, satria ambany ny fahasoavana isika fa tsy ambany ny lalàna. Dia tiako tsindriana kely indray amin'le hoe ambanin'ny lalàna. Matetika dia fomba fitenin'ny olona amin'izao fotoana izao ny hoe tsy misy ambonin'ny lalàna izany sika fa ambanin'ny lalàna avokoa, samy fehezin'ny lalàna avokoa, ary niza na ny olona na ny mpitondra dia samy ambanin'ny lalàna avokoa isika. Tian'ny olona ho lazaina amin'izany dia hoe isika rehetra dia samy fehezin'ny lalàna avokoa ary tokony samy anara-dalàna avokoa. Rehefa tena dinihana zany ny pena malalisany dia hoe ilay tsy ambanin'ny lalàna dia toa milaza hoe tsy ho fehezin'ny lalàna ve isika? Tsy izay ny tiana ho lazaina, fa eto zany dia miresaka momba ny famonjena na ny fanavotana antsika ny apôstôly Paoly. Zany hoe raha toa ka miantehitra amin'ny lalàna isika mba hahazahoana famonjena, mba hahatonga antsika ho olon'afaka, dia tsy ho tanteraka mihitsy izany, satria ny saintsika, ny fontsika dia efa simba ny fahotana. Ka raha hiezaka hitandrina ny lalàna zany isika mba hahatonga antsika ho marina, mba hahatonga antsika ho voavonjy, dia tsy ho tanteraka isika mihitsy zany raha amin'ny herin'ny tenantsika samy rehetra. Fa rehefa dinihana ny fomba fijerin'ny olona mako dia hoe rehefa tsy ambanin'ny lalàna isika dia tsy ilaina intsony ny lalàna, tsy mahasoa antsika ny tanjona ny lalàna, fa rehefa eo ambany fahasoavan'i Jesosy tsika dia izay ny zava-dehibe. Fa adisokevitra zany fa ny lalàna dia hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romana 7:12, masina ny lalàna, marina ny didy ary tsara, sady masina no marina no tsara ny didin'Andriamanitra. Ary any amin'ny 9 hafa kosa dia mbola milaza ao amin'ny Galatiana 4:24 dia izy hoe fa ny lalàna dia mpitaiza na mpanabe zany antsika ho eo amin'ny Kristy mba ho hamarinina amin'ny finoana isika. Hay zany le lalàna io dia tsy hoe ratsy akory, fa tena sady masina no marina no tsara ary mpitaiza, mitaiza antsika, manabe antsika ho eo amin'ny Kristy. Zava-dehibe zany, ary tsy azontsika atao tsinitsinina mihitsy zany ny mpitaiza. Raha ohatra ka mieritreritra ny hoe sekoly isika ka misy mpanabe izay miezaka mba hanome fahalalàna, hanampy ny mpianatra mba hahay zavatra anankiray, ka hoy ny mpianatra hoe tsy raha rainy intsony mpampianatra io fa alao zay anao zay tianay, dia hitantsika fa sady tsy handroso le sekoly, tsy hivoatra ny mpianatra, fa dia hitoetra ao amin'ny abadona izany mpianatra izany. Toy izany koa ry avy malalisany ny anjara toeran'ny lalàna eo amin'ny fiainantsika, fa isika rehetra dia izany mahafantatra fa izany hoe fiainana tsy misy lalàna izany, fa manao baranahany dia hoy ny fomba fitentsika malagasy hoe fanjakany baroa, samy manao izay tiany, tsy misy bedy, fa dia samy manao izay mahafinaritra azy. Ry avy malalisany eo amin'ny fiainana ara-panahy dia voamaika manamarina ny hoe ny lalàna dia ilaintsika mpitaiza
mpanabe mitondra atsika eo am' Jesosy Kristy ary voalaza ao amin'ny oabolana azy toko 9 ka ny 7 dia mahafinaritra mihitsy nilazany amin'ny lalàna hoy izy hoe fa jiro ny didy ary fanazavana ny fampianarana ary lala ny fiainana ny anatra ataon'ny fitaizana. Hay zany ny didy io, didin'Andriamanitra ny lalàna izay omena antsika dia tahaka ny jiro izy io izay manazava ny diantsika, manazava ny lalam-piainantsika, mitondra antsika eo amin'ny Jesosy Kristy. Tsy azontsika atao tsinontsinona zany ny didin'Andriamanitra. Fa ny tsara ho tsindritsika eto dia ny didin'Andriamanitra dia fitaovana ihany. Tsy io no mahavonjy, tsy io no nomen'Andriamanitra hamonjena izao tontolo izao, fa haitsika rehetra ny voalaza ao amin'izao na toko 7:20 manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao dia nomeny ny zanany lahy tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izy zany tsy nanao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny didy folo ka izay mahatandrina an'izany dia hanana fiainana mandrakizay. Ry hava malala izany fantatr'Andriamanitra fa tsy ho voatandritsika mihitsy ny didy. Tsy midika izany fa tsy tokony ho tandremana akory, fa ny fianteherana amin'ny didy mba hahazahoantsika famonjena, mba hisehontsika ho marina eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy izany no planin'Andriamanitra. Rehefa jerena zany ka fitiantsika ilay voalaza teo hoe inona ny tena hevitry ilay hoe fa tsy hanan-kery aminareo ny ota, fa tsy ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana, dia azo lazaina fitinina tahaka an'izao hoe misy toerana anankiray zany izay hialantsika avy eo amin'ny fitokiana ny ezaka ataon'ny tenantsika manokana hitandrina ny lalàna mba hahazahoam-pamonjena, makeo amin'ny fitokisana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomeny antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia io fahasoavan'Andriamanitra io no mahavonjy antsika, io fahasoavan'Andriamanitra io nomeny antsika maimaim-poana ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Ny hoe eo ambany fahasoavana zany dia tsy midika mihitsy fa afaka manao izay tiana isika, afaka manota, afaka amin'ny fanagejen'ny lalàn'Andriamanitra. Tsia, ny hoe ambany fahasoavana dia voamaika aza mitondra antsika hankato ny didin'Andriamanitra. Ny olona izay nivonjena dia mahay mankasitraka an'izany hoe fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Andegny aka tantara anankiray amin'ny soratra masina isika ahitantsika ny amin'izany hoe zava-dehibe mihitsy ny fanafahana izay nataon'i Kristy. Ao amin'ny Marka toko 5:1-9 dia misy tantarana lehilahy anankiray izay nisy demoniaka zany izy io tao amin'ny tanàna anankiray atao hoe Gerasena. Ary rehefa tonga teo Jesosy niala avy teo amin'ny sambokely dia nifanena tamin'io lehilahy io. Ilay lehilahy mihitsy nandena anatiny azy ary nahagaga araka ny voalazan'ny tantara fa io demoniaka io dia efa miboridana, tsy miakanjo, mitetitetika ny tenany, efa mifatorany olona tamin'ny rojo vy, fa dia tsy mahatana azy ny rojo izay namatorana azy, fa sady no tapatapahany ilay teo amin'ny tongony na teo amin'ny tanany, ary dia mipetraka tany amin'ny fasana. Mampalahelo ilay nanjoany ity lehilahy ity.
any amin'ny fasana no mipetraka. Ary voalaza ny tantara fa hoe mandrakariva na andro na alina dia nitoetra teny amin'ny fasana sy teny amin'ny tendrombohitra izy ka nananana sady nitetitety tena tamin'ny vato. Mampalahelo mihitsy zany nanjoan'ity lehilahy ity. Fa izao ny zavatra mitranga fa noho nahatsinjo an' Jesosy teny lavitra eny izy dia niazakazaka ka niankoka teo anatrehany sady niantso tamin'ny feo mahery hoe moa mifaninona akory zaho sy ianao Jesosy zanak'Andriamanitra avo indrindra ô, mangataka aminao amin'ny anaran'Andriamanitra aza mampijaly aho. Satria hoy Jesosy taminy mialahy amin'ity lehilahy ity ry fanahy maloto. Ravana malalisany hiteto ny fampahorian'ny devoly le hoe fahefan'ny ota tena mangeza zany le fahotana, mamatotra le fahotana, nogejainy Satana ary nampahoriany mihitsy ity lehilahy ity. Tonga hatrany amin'izay mipetraka any amin'ny toerana maloto atahoran'ny olona any amin'ny fasana ary nitetitety tena ory sy nijaly tokoa ity lehilahy ity. Kanefa rehefa nifanena tamin'i Jesosy izy dia mahafinaritra ny tantara fa notenenin'i Jesosy ilay fanahy maloto mialahy amin'ity lehilahy ity ry fanahy maloto. Voalaza amin'ny tantara fa niala tao amin'ilay lehilahy ny fanahy maloto dia lasa nifindrana kany amin'ny kisoa, dia ireo kisoa no nitratrevatreva nandena kany anaty rano dia maty tany avokoa izy rehetra. Fa ilay lehilahy kosa dia nipetraka teo an-tongotr'i Jesosy ary saina ary voalaza fa nitafy lamba. Azoko eritreretina fa ny lamba teny an' Jesosy no natafin'i Jesosy azy. Ny olona tamin'izany matahotra daholo satria sady mampatahotra le olona no mitetitety tena minananana ary dia tsisy sana anatona azy fa Jesosy kosa dia nanome ny lamba teo aminy. Diava manalisany mahafinaritra loatra amin'ny tantara izany. Angamba mety misy amintsika mety na mahita sy nanandrana zany fanandramana zany hoe gejain'ny ota, fatorany fahotana ary dia ampijaliany ny fahazaran-dratsy, ny fahalemena. Tsy mety afaka amin'izany androany dia tiako ianao mba hiantso an' Jesosy koa. Jesosy io mangataka aminao aho, mifona aminao aho, afao amiko ity heriny maizina ity. Fa Jesosy sy ny fahasoavany dia hanafaka anao maimaimpona, hamonjy anao ampitiavana, hanome anao fahafahana tanteraka. Ary nahafinaritra fa ilay lehilahy rehefa sitrana petraka teo tongotr'i Jesosy naniry anaraka an' Jesosy fa hoy Jesosy hoe andana mody any an-tranonao, andana miseho amin'ny mpisorona, lazao aminy zava-mahagaga izay natao taminao. Ry hava malalisany isika ihany koa dia tian'Andriamanitra mba hanandrana n'izany hoe mandray ny fahasoavan'i Jesosy, sitrana amin'ny fahalementsika, dia tsy miverina hanota intsony na hiverina amin'ny fiainam-pahotana intsony fa fifaliana ho antsika ny manka atoan'Andriamanitra, ny mitandrina ny didiny satria efa nivonjena sy nahafahana tamin'ny fanagejany ny ota isika. Raha fitinina izany la hoe tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana ary tsy eo ambany fahefan'ny ota intsony dia tsotra ny hoe mitoky amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy mba ahazahoantsika famonjena, mba hahatonga antsika ho afaka amin'ny fanagejany ota, mba hahatonga antsika handova fiainana mandrakizay fa tsy amin'ny fiezahantsika ho marina
amin'ny ezaka ataontsika amin'ny fitandremana ireo didy maro samihafa, tsy izany ny planin'Andriamanitra fa isika dia eo ambany fahasoavana satria Jesosy Kristy sy ny fahasoavany no ianterantsika, no alaitsika ho an'ny tenantsika, ary ny fahamarinany sy ny fahadiovany ireny no omeny antsika. Mahafinaritra ilay voalaza ao amin'ny Korintana voalohany, toko voalohany ka ny 9:7 sy ny manaraka, izay toko sy 9 mahafinaritra mihitsy. Voalaza hoe fa Jesosy Kristy no efa nataon'Andriamanitra ho antsika ho fahamarinana, ho fahamasinana, ary ho fanavotana, fahendrena ary ho fanavotana ho antsika. Ry ava malalisany, ingany mba ho tanteraka amintsika rehetra zany. Jesosy Kristy no efa nataon'Andriamanitra ho fahamasinana, ho fahamarinana, ho fahendrena ary fanavotana ho antsika. Ho tain'Andriamanitra nezany afatra izany, ary hitondra antsika nao fanandramana manokana ny amin'izany hoe eo ambany fahasoavan'Andriamanitra isika, fa tsy eo ambany lalàna, ary dia afaka amin'ny fanagejany ny ota. Tain'Andriamanitra ny isika rehetra. Andeha hivavaka isika. Sotranao zay Andriamanitra noho ny amin'ny teninao zay nampatsiaro anay indray androany, fa raha miantehitra amin'ny fahasoavanao zay, amin'ny fahasoavanao zay omenao ao amin'i Jesosy Kristy, dia afaka amin'ny fanagejany ny ota. Mitahiany mpiaino rehetra mba hanao zany fanandramana zany, ka rehefa novonjenao zay Jesosy dia atsapa fifaliana mitandrina ny didinao, ary efa novonjenao zay ka dia faly mankatò anao. Ingany mba ho fanandramany mpiaino rehetra izany, satria tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry mpiaino malalisany miaraka teto tao anatin'izay minitra vitsivitsy izay, inganieny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra, ary hanao fanandramana mahafinaritra indraisika ny amin'izany hoe ambany ny fahasoavana fa tsy ambany ny lalàna. Dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma tompoko. Narahinao teo dinidiniky ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehanam-pinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pasteur Samuel Lala James.